antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga somatsara manompon'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity miaraba antsika ihany koa izay mbola tsy hita satria ohatry ny androany vao dia tao lahady angambany tamin'ny 2020 arabaina manokana natratra ny taona 2024 ilay taona tsara indrindra ilay taona nehoan'Andriamanitra fahasoavana amin'ny karazany maro ho tanteraka izay manao mainina mafy ho tanteraka izay famifo zany sao dia mbola misy matory ka ny tompony hitantsika rehetra lo mentsika toerana ireto mpanompon'Andriamanitra ireto iaka ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra ireny any satria misy matoky zafa isy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra indray eto mahito an'kio dia ararotiko manokana hoe arabaina izay olona samba ny tonga eto amin'ny toerany ity androany mety androany mihitsy ianao vao tonga miaraka mivavaka aminay eto amin'ny fiangonana refi androndra kely arabaina ianao satria tonga eto inoko fa tsy noho ny sitrapon'ny olona fa tena fitondran'Andriamanitra mihitsy ka ny aparisako anao izay samba ny tonga eto dia izao matokifo androany ny andro amin'jehin'Andriamanitra anao androany ny fotoana iasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ka hoy aminao izay tonga eto amin'izao toerana izao dia hoe velona ny Andriamanitra eto androany velona ny Andriamanitra eto androany ka na iza na iza tonga eto izao tsisy hodisan-jara fa ho tahin'Andriamanitra ny asika rehetra ho tahin'Andriamanitra ny asika rehetra halleluja amen ndao aritsika hivavaka avy hatrany ho an'ny tenin'Andriamanitra izay orenetsika androany maraina vavaka sika tompoko Andriamanitra raiko mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy fa nomenao ty fotoana androany ity indray aho tarianao eto amin'izao toerana izao afaka mbola isolovavanao sy anambara ny teninao ity fanay masina osory ampiteneno mivavako mameno atanteraka ny hery sy ny fahasoavany ianao ary mampiteny mivavako an'kio arak'izay sitraponao rehetra raha eo mitenena amin'ny olona rehetra izay tonga eto ianao na isa tonga eto Andriamanitra aza vela misy odiso anjarany amin'ny teninao izy mitenena araka ny sitraponao mitenena amin'ny olona rehetra ianao Andriamanitra hiasa andefa ny teninao ianao androany rainay eo mila ny teninao zahay mangeta hita fantatra ny teninao zahay ao anatin'ny teninao Andriamanitra ny ilainay ny fanasitranana ny famonjeny ny fahalalana ny fatakarana koa na iza tonga eto niza mandre zao te izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hiasa mahery eo amin'ny fanan'Andriamanitra omba azy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ko amin'ny anaran'i Jesosy tonoko androany fahazavan-tsaina sy fahalalana ary fatakarana omen'Andriamanitra anay ao anatin'ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy sotra Tompo amen andeha ary raisitsika ny baiboly dia hofakitsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra mpanjaka faharoa toko 5 manomboka 15 ngambany aleo mipetraka fa lavalava izy ity tsy maninona fa sao dia reraka mitsangana eo nareo mpanjaka voalohany mpanjaka faharoa toko 5 manomboka 15 ka hatramin'ny 17 zay le teneniko hoe lavalava izy ity fa vakina daholo fa tsy maninona mpanjaka faharoa toko 5 manomboka 15 hoy ateo mano hatrany amin'ny 17 fa faranantsika ny izay mampety azy fotsiny tsy maninona sao vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy ny nanasitranana ny namana sy nampijaliana ny giazy no ny ratsy nataony ary namana komandy miaramilan'ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka ary ny Sirianina nivoaka nanao antokony ka nitondra zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tany ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io ary eo tamin'ny tompo vaviny enganeka mba ho ampaminany izay any Samaria ny tompoko dia asitra azy amin'ny abokany izy ary niditsy namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe izany ka izany lazan'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tany ny Israely dia hoy ny mpanjaka Siria mandeha fa ampitona taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely aho dia lasa izy sady nitondra tanenta vola fotsifolo sy volamena 7,000 sekely ary akanjo impolo miova teny tanana ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe ary raha tonga ty aminao ty taratasy ty dia ho fantatrao
fa efa nampandehan'ny namana-mpanompoka aho akaty aminao koa sitrano amin'ny apokany izy ary noho ny efa novakin'ny mpanjaka ny Israely ny taratasy dia nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe Andriamanitra vao no afaty na avelona no andran'ilay iny aty amiko mba hasitrana olona amin'ny apokany koa masina ianareo fa tarosa izaho fa mila ady amiko mihitsy izy ary raha reny Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiana ny mpanjakan'ny Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana ny nandritra ny fitafianao ianao aoka izy akaty amiko dia ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely dia nandeha namana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa ary Elisa naniraka olona tany aminy milaza hoe mandehana mandroy mipito Jordana dia hody aminao indray ny nofinao ka adio enao fa tezitra namana dia lasa ka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka akaty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antsona raha Jehovan-Driamanina sady anevaeva ny tanany ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra fa hiabana sy faripara hoy ny Damaskosy tsy mahazo mandro ao amin'ireo vao ka adio dia niodina izy ka lasa katezerana dia nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany no nataonao moa tsy mba ho nataonao va izany koa maika va raha hoy izy taminao mandro dia adio ianao dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny teny lehilahin'Andriamanitra ary nofony dia tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy alao ajantsika hatreo fa manefa aveo toy izatsika ihany hatramin'ny 14 farany ny loha hevitra inarantsika amin'ity maraina ity dia hoe Andriamanitra dia manana fomba fiasa maro idirana tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona averiko ihany Andriamanitra dia manana fomba fiasa maro idirana tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona androana zao dia milaza aminao fa hiasa eo amin'ny fiainantsika rehetra ny Andriamanitra zay mandray zao afatra izao zao men'Andriamanitra zao afatra izao hiasa amin'ny fomba gaga sy takatry ny saina eo amin'ny fiainana zay manao amenina mafy Andriamanitra halleluja tena misy resy lahatra fa ity taona 24 ity matoa ianao no men'Andriamanitra nitsaka zao taona izao matoa anko no nataon'Andriamanitra hamakivaky ty taona ity dia hiasa mahery vaika eo amin'ny fiainantsika rehetra Andriamanitra halleluja amena teto amin'ity tantara ity zao dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa sitrany namana rehefa nanaiky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa ry hafana tonga eto tonga dia hiditra vetrany amin'ny famboaboasana ny afatra ary izao io Andriamanitra ivavahantsika io le Andriamanitra tsotsika hoe rain'i Jesosy Kristy dia voalaza ny Baiboly fa Andriamanitra afaka manao fahagagana Andriamanitra afaka manasitrana Andriamanitra afaka mamaolana ary Andriamanitra afaka mitona fanafahana ho an'ny olona rehetra zay mpanaraty azy ka hoy aminao zay tonga eto oka isy resy lahatra ianao fa raha manatrika ty fotoam-pivavahana ity dia amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina ho amarin'Andriamanitra aminao zany ary ataon'Andriamanitra aminao zany halleluja amena zao volazany mpaminany Jeremia 2:30 ao amin'ny 7:20 Jeremia 2:30 7:20 zay aitsika mazava tsara zany tenin'Andriamanitra izany manao hoe indry izany Jehovah-Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko va eto Andriamanitra tena metraka fanontaniana ho an'ny olona nitondra fanontaniana goavana be mihitsy ary nametraka manao hoe indry izany Jehovah-Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko va mazava zany mifanambaran'Andriamanitra eto fa izao Andriamanitra dia hainy avokoa ny fahagagana rehetra ohatran'ny vitsy ny amen ohatran'ny vitsy izany aoka hifotanteraka amin'izay
tontony akaikinao dia mifoaza amin'izay ianao fa tonga ny afatra hoe tonga avy amin'izay aminao arak'izay irianao koa zavatra rehetra hoe dia ataovy amenina faran'izay mafy indry. Halleloja. Voalohany ary dia izao satria Andriamanitra dia miteny tsy misy zava-mahagaga izay tsy haiko. Voalohany Andriamanitra dia manana fomba maro ahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Voalohany amin'izany dia hoe afaka tonga dia miasa amin'ny vatana eo amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra ary manao fahagagana raha mino ianao. Zay zany fiasany voalohany. Afaka tonga dia miasa amin'ny vatana, mitsantsehatra, miasa manao fahagagana eo amin'ny fiainan'ny olona izay manompo azy Andriamanitra. Amena. Ohatra anankiray tamin'izao zao any amin'ny filazantsara ny Jaona toko 15 manomboka ny 10 voalohany dia aparany tenin'Andriamanitra amin'ny 10 hoe nisy lehilahy anankiray efa nararina niditra mivalo amin'ny 30 taona. Ity lehilahy ity nokikisany ny aretiny. Ity lehilahy ity tamin'izany fotoana izany dia nentin'ny fianakaviany tao amin'ilay farihy anankiray atao Betesda. I Betesda dia farihy mahagaga, farihy mitondra fanasitranana ary amin'ny fotoana raha etsehany anjely ny fanamban'ny rano dia naiza marary tafatsoboka voalohany ao anatin'izany farihy izany dia sitrany ny aretin'ilay marary. So nefa ny olana mipetraka dia ity fa aza tao amenina aloha. Ilay farihy Betesda dia tsy manasitrana isan'andro fa tsy indraindray ihany. Mety indray mandeha isan-kerinandro, mety indray mandeha isa-tapa-bolana, mety indray mandeha isam-bolana. Arakaraky ny vidinany ny anjely ambanin'ny rano ka hosokosony ny rano dia sitrana izay marary tafatsofoka voaloha ao. Vokatry ny lazan'ity farihy ity dia izao tonga tao a Betesda daholo ny olona rehetra. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tonga tao daholo ny mandringa, ny jamba, ny maty. Izay voalazany amin'ny 10:7. Izany hoe ireo olona rehetra efa tsy sitrapanafody intsony, ireo olona efa tsy nahita fanasitranana tany amin'ny dokotera, ireo olona efa tsy nahita vahaolana intsony tany amin'ny mpitsabo maro dia nentin'ny fianakaviany mba hiandry fanasitranana, hiandranda fanasitranana tao Betesda. Ny zavatra anankiray nampalaina efa dia izao maro ny olona tao ary anisan'izany ty lehilahy nandry vala amin'ny 30 taona ity narary. Fa mahafinaritra dia ity ry havana, afaka manana fomba fiasa maro hidirana tsehatra amin'ny fiainan'ny olona manompo azy Andriamanitra. Androany dia miteny aminao fa fotoanan'Andriamanitra androany aminjenanao, fotoanan'Andriamanitra androany asitranana anao. Ampy ny aretanao ny aretina, ampy ny aretanao ny olana, ampy ny aretanao ny gejany devolo. Fa androany anao dia teneko hoe ho afaka ianao androany, ho sitrana ianao androany, hivaly olana mampiasa saina anao io androany. Halleluja. Amena. Inona hoe nareo zavatra nisy rehefa tonga efa tao Betesda ela be ty lehilahy ty. Misy taona mihetsika ny rano vao mandeha ngarainy dia songonan'ny olona. Misy taona mihetsika ny rano vao mitady andeha izy dia efa tsisy olona mba hibata anazy, mba hitsoboka ao anatin'ny farihy. Vokatry rano dia izao anarany mba nihetsika ny rano fa ilay lehilahy tsy mba nahazo fanasitranana. Anarany mba nihetsika ny rano fa lehilahy dia mbola nijanona narary teo foana mba niandry fahasalamana mba ho azy. Tonga teo ilay Jesosy mahay zavatra rehetra. Tonga leo dia ilay Jesosy miteny tsy zava-mahagaga izay sainy atao. Nahita an'ity lehilahy ity izy dia sao fanontaniana petrany. Ora lehilahy teo sitrana ve ianao dia ndray fanasitranana ve ianao le lehilahy mbola Betesda any tao anatin'ny saina. Za tompoko misy misongana, za tompoko tsy misy mibata. So teny Jesosy tamina hoe raha lehilahy mba atao fandrina tonga dia mandehana mody. Gaga le lehilahy fa ahoana, vala amin'ny 30 taona ny andry azany, vala amin'ny 30 taona ny narary, vala amin'ny 30 taona tsisy nitora tao anatin'ny Betesda. Ko ankehitriny miteny amiko ianao mba atao fandrina dia mandehana mody. No batainy le lehilahy ny fandrinany lasa nody izy niaraka tamin'izay sitrana ny aretina, sitrana ny aretina hoa. Halleluja.
Zany no dika riavana fa Andriamanitra dia manana fomba fiasa maro ahafahana mitratrehatra miasa fiainan'ny olona izay mpanaradia azy. Teto zao dia izao tamin'ity tapany voalohany ity dia hoe tsisy mpanelanelana, tsy nisy na iza na iza fa ny asa vatana avy hatrany teo amin'ny fiainan'ny olona izay tiany hovonjen'Andriamanitra. Afaka tonga dia miasa ny vatan'Andriamanitra ary androany akeo dia tonoko hoe amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia hiasa ny vatana eo aminao anie Tompo e! Hiasa direct eo aminao anie Jesosy androany. Halleluja! Midika izany riavana fa rehefa Andriamanitra mitsatsehatra, rehefa Andriamanitra tena miasa ny vatana fiainan'ny olona dia tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona zany. Amen. Jolo fahavolombelona kely aminareo a. Nisy zava-lehibe tsy takatry ny saiko a tamin'ity taona 20 be dia be sahady ny zavatra hitako nataon'Andriamanitra ary tena resy lahatra sy mizato isan-jato aho hoe manamarina ny teny aloky ny vava mpanompony Andriamanitra. Satria izao ny zavatra nisy tena mbola efa mba ela ihany ny vavahako an'ny olona marary a. Efa be dia be mihitsy ny olona marary ny vavahako sitrana, maro be mihitsy ny olona hitako hoe tena sitran Jesosy tamin'ny aretina nanjo azy a. Fa ity tantara anankiray tantaraiko aminareo ity dia tena ohatrany hoe vao maika nampitombo ny finoko ary natonga nanakalaza an Jesosy hoe velona izao Jesosy izao. Halleluja! Toy izao fandeha ny tantara. Misy vehivavy anankiray zany nivavaka tamin'ity fiangonantsika ity a, voan'ny sida efa 12 taona. Io vehivavy io tsy hoe mbola vao séropositif fa efa tena miaka amin'ny tenany ray manontolo ny sida. Ataoko izy tsy haiko, izay izy pasteur Adolphe angamba nalala hoe voan'ny sida io vehivavy io, fony izy vao nivavaka tato amintsika. Efa taona maromaro izay nivavaka tato. Ary tamin'ny voalohany rehefa niona tamiko ity vehivavy ity ka niteny manao hoe pasteur, za ndia marary mafy ary marary sida. Tonga dia somary ohatrany natahotra. Mbola tsy niona tamina olona voan'ny sida, mbola tsy nafatotra olona voan'ny sida, mbola tsy niresaka tamina olona voan'ny sida zahako. Dia tamin'ity fotoana ity a, rehefa niona taminy ahako somary mailomailo zay a, Andriamanitra ahoana ty a, ka za koa le vao maheno sida tonga dia miroro ny lohako. Ahoana ty? Dia eny arao a, fa zao ozy efa niona tamin'ny ray aman-dreny ahako dia eona aminao any koa. Dia ahoana sy ahoana ao zany? Zay io ozy mitsabo tena. Misy maromaro zay no anatin'ilay fikambanana voan'ny sida dia mitsabo tena mamaim-poana. Dia tao amin'ny fikambanana io nefa nozy a, efa be dia be maty. Ary ny tena zavatra magaga dia ity nefany, ity vehivavy izay mivavaka tato amin'ny fiangonantsika ity tena nametraka amin'ny fonona za hiakina amin'ny Jesosy a. Eka kosa fa misy le fitsaboana tena rika tsy hoe ana fanafody anasitranana sida satria mandraky ny androany ake mbola tsisy fanafody fanefitra fanafahana amin'ny sida na fanasitranana e. Fa ny any atao dia hoe mba ho alavaina ny fotoana veloman'ilay olona, na hoe ampianarina sy mba hatsaboana ilay olona sanatria mindrany amin'ny hafa ka hiparitaka ianaka ny aretina. Dia izay matetika ny tsabonan'izy ireo. Fa ity vehivavy ity dia isorako any Andriamanitra nampaharezoko izy. Io aretinao zany mahafaty, io aretinao tsisy fanafodina, io aretinao tsisy vahaolana, fa miantso anao aho andao hiankina amin'ny Jesosy fa ianao anisan'ny olona ho anaovan'Andriamanitra fahagagana. Halleluja! Halleluja! Dia nivavaka teny foana, nandeha teny ny fotoana, nandeha teny ny fotoana. Ny olona niaraka nitsaboana taminy 10 taona raha be indrindra dia maty. 10 taona nitondra an'ilay aretina dia maty. Ary sasany ary latsaka ny 10 taona rehefa marefo ny hery fiarovana ho aminy. Vetivety dia maty. Ary faharoa, ny olona izay tratsan'ilay aretina dia memahi. Nefa rano dia maleo am-bo fandriana dia tsy maintsy maty tanteraka. Fa ity vehivavy nivavaka tato amintsika ity indray dia izao, arakaraky ny andehana fotoana ny antombo mpoary. Mengeza le ramatoa, mengeza le ramatoa. Ozy amin'izay dokotera, ozy ireo mpiaraka nitsaboana taminy. Fa ianao manahoana? Ahoana mahatonga anao hoe ianao mengeza ny olona memahi, ianao matanjaka ny olona mereraka, ianao ohatra miramirana sy falifaly ny olona mitanotrika misaraka mateny. Fa ahoana ny ataonao? Zao ny tenen'ilay vehivavy, za manana an Jesosy atao anatiko ao ozy ary izy mifanafody ny fiainako. Andao hitehaka ho an Jesosy. Halleluja!
fa itinona pahery be tamin'ny tsika nandray tsodrano teto misy moa tsodrano teto le 4 ny tsodrano teto le 5 dia nisy tsodrano teto tamin'le 11 tonga teto vehivavy izy satria le fiangonatsika anankiray izay a zay ndraiky etako izy fa tonga teto izy nandray tsodrano vo hita tere tokotany a mbola tsy avy nandray tsodrano a fa mbola anatina fotoam-bavaka za mandeha mijerijery sy mandamina kely sao dia misy olona tokony ampidina atao fiangonana iny izy hitako eriana to dia nitsorano be a za kelikely ty izy goavana be tsy haiko amin'ny 80-75 izy za tsy haiko rehefa tonga fana izy pastera sitrana za ozy za ndray no atranay magaga Andriamanitra ozy tena sitrana tanteraka fa hoana ho any namporofonao za ndray nametraka fanontaniana efa za olona mivavaka anazy fa hoana ho any namporofonao fa tena sitrana ianao ahoana ny tena fa sitrana ianao rehefa natao izy ny analiziny rahako taty aloha dia tsy tao anatin'ny rahako tsony le aretina dia tsy mety nino ny dokotera nitsabo anay ozy dia nalefa tany an-dafy ny rahako mba ho atao analizy intelo nalefa tany fa niaika ny vazaha fa inona no nitranga ozy ny vazaha fa naninona niala tao anatin'ny ty vehivavy ty ny sida fa naninona niala tao amin'ny aretina fa tamin'ny vazaha verevitra amin'izao fotoa zao hoe ity ny olona sitrana tamin'ny sida voalohany zay hitantrareo satria mahery Jesosy mahery Jesosy hoa halleluja ny tenenako aminao androany hoe mba ianao aneno anisany hidiran'Andriamanitra tsy hatra vatana fiainanao ho sitrana ny aretinao androany ho afaka ny olanao androany handresy amin'ny adatreanao ianao ary mampahery aty izao ny sida azy aloza mafaty azy sitranin' Jesosy maika fanidrina 2020 ho ataon'Andriamanitra tanteraka ho ataon'Andriamanitra tanteraka zay manamenina mafisany halleluja niaika amin'izay ahako dia nanaiky hoe valiko le Jeremia 32:27 zahako zay vao tena namaly an'io efa nametrany 5 taona teo zay nandraisako an' Jesosy matetika mandalo ambany masoko iten'io misy zava-mahagaga zay tsy haiko vavo izy dia faly be rehefa mahita an'io hoe fa tamin'ity ndray mitoraka ty niverenako vakinagna ino tany an-trano dia zao ny teneniko hoe tena tsy zava-tsaitsainao atao marina ao niaiky azy halleluja eo tena rehefa mitsatsehatra Andriamanitra miasa mivatana fiainan'ny olona dia ohatanylelina rahararina izy mivala 30 taona tonga dia Jesosy nandray an-tanana avy an-trano raha lehilahy ndanamoto hoeto mifandriny tonga dia sitrana satria izay le fiasan'Andriamanitra faharoa tsy hitatra be ny amin'iny a dia izao Andriamanitra ihany koa dia afaka miasa izy amin'ny alalan'ny mpanompony izay nofidiny averiko ihany le faharoa Andriamanitra ihany koa dia afaka miasa manokana amin'ny alalan'ireo mpanompony izay nosorana soamantsy no izy ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia afaka ataon'Andriamanitra mifantsona idinany fagagana sy mifanasitranana amin'ny fiainan'ny fiangonana averiko ihany ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia afaka ataon'Andriamanitra fantsona mba idinany fagagana sy mifanasitranana amin'ny fiainan'ny fiangonana halleluja amin'ny akaben'ny fiangonana dia izao amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony no tena iasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona ohatra amin'izao zao teneniko amintsika lay lehilahin'Andriamanitra izay voalaza tenin'Andriamanitra hoe Elisy io lehilahy io dia ambara baiboly fa nisy marary anankiray atao hoe Namana izay nivakitsika teny aloha ny Namana dia eniky ny abokana ny tenany ray manontolo Namana dia efa boka efa nandritry ny taona maro Namana dia efa boka nandritry ny fotoanany maharitra marina fa olona manam-boninahitra izy marina fa olona manam-maizy azy izy fa ny olona mipetraka tamin'ny fiainany Namana dia hoe izy boka tsy nety nahita fanasitranana tsy nandray fanasitranana mihitsy ndray andro ary dia nanomboka nandray teny ty Namana ity tamin'ny alalan'ny vadiny
satria nisy mpanompo vavikely anankiray avy any amin'ny tanin'ny Israely tao an-tranon'izy ireo. Dia nanomboka ny teny ilay tovovavy egany ny tompoko mba dia ho any ampaminany an'i Israely dia ho sitrana amin'ny aretina bokana izay manjo azy io izy. Mazava be fa voareny madama izany tsy anja izay atongavany Ramose satria ela koa madama efa nahita lehilahy boka. Io tiako Ramose ko ty mba sitrana malandilandy. Voatongo Ramose teneniny izany ka izany re nyteneny ty tovovavy kely ty. Noho izany mandehana makany am-panjaka ianao dia mitenena am-panjaka dia maka taratasy dia makanesa ny ampaminany an'i Israely. Nentina mana ary ty taratasy. Lasa izy nena tamin'ny mpanjakan'i Israely. Vao nena tamin'ny mpanjaka moa izy dia mpanjaka tezitra nandritra ny fitafiny dia nanomboka ny tena mila aty amiko izany lehilahy zany fa tonga dia sotiako ny tantara. Avy hatrany dia naheno Elisy ilay lehilahy an'Andriamanitra hoe mandritra ny fitafiny ny mpanjaka tsy mety nanasitrana ny lehilahy boka. Dia sao ny tenin'ny Elisy tamin'ny Gehazy mpanompony, Gehazy mandeha any ianao tenenao izany lehilahy boka izany mandroy impito Jordana dia adio ianao. Teto tsy nisy hoe resaka, tsy nisy hoe toroteny, tsy nisy hoe ninino fa le lehilahy an'Andriamanitra no ny teny mandeha any mandroy impito Jordana dia adio ianao. Niaraka tamin'izay dia ambara amin'ny Baiboly fa nanomboka fiherevitry namana. Fa zany zany hoe nieritreretra fankaty izy zany hoe nieritreretra ohatr'izao izy. Fa rehefa nakato nanaiky ity lehilahy atao hoe namana ity sitrana tanteraka ny aretina. Ry havana manatrika eto, ny lehilahy n'Andriamanitra na ny mpanompon'Andriamanitra dia olona manana ny lanjany sy ny hajany eo anatrehan'Andriamanitra. Averiko ihany, ny lehilahy n'Andriamanitra na ny mpanompon'Andriamanitra dia manana ny hajany sy ny lanjany eo anatrehan'Andriamanitra. Izy ireo dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra dia solotenan'Andriamanitra. Ary araka ny teko tany aloha hoe amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Andriamanitra no afaka hiasa sy hamonjy ny fiangonana. Zao voalazan'ny Paoly apôstôly Korintianina voalohany toko fahatelo ao amin'ny andininy fahasivy. Korintianina voalohany toko fahatelo ao amin'ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy namakiko ny tenin'Andriamanitra. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano aravitr'Andriamanitra kosa ianareo. Averiko ihany le tapany voalohany hoy Paoly apôstôly tamin'ny fiangonana manao hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Halleluja. Raha zavaiko tsotsotra zany dia hoe ny mpanompon'Andriamanitra, ny ray aman-dreny ara-panahy dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Solovavan'Andriamanitra ty ambonin'ny tany izy. Amen. Mpanompon'Andriamanitra ho iaho, mpiara-miasa amin'Andriamanitra, solovavan'Andriamanitra ty ambonin'ny tany ary mpiara-mombonantoka amin'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ty ambonin'ny tany. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra dia afaka ataon'Andriamanitra ho fitaovana, ho fanasitranana sy tona fanafahana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay manompo azy. Halleluja. Averiko ihany, mpiara-miasa amin'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ireo mba hitona fanasitranana, hitona fanafahana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay manompo azy. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no afaka hiara-iasa amin'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra afaka ataon'Andriamanitra fitaovana andray fanafahana amin'ny alalany ianao, andray fanasitranana amin'ny alalany ianao, andray fanafahana amin'ny alalany ary andray vahaolana amin'ny alalan'izy ireny. Ohatra anankiray mazava zao any amin'ny bokin'ny Exodosy toko fahatelo any manomboka andiny fahafito ihany koa hoe tena miara-miasa amin'ny mpanompony Andriamanitra. Le voalohany afaka miasa mivantana izy mitratrehitra ny fiainan'ny olona. Faharoa koa nefany afaka miara-miasa amin'ny mpanompony Andriamanitra. Jerevinareo rehefa nandevozy ny Egyptianina tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely nandritry ny taon-drato maromaro nijaly izy tena feno fahoriana ny fiainana. Ndray andro dia nanomboka ny tenin'Andriamanitra hoe reko ny fitarainan'ny olona, hitako ny alahelon'ny olona,
hitina hoe Egypta anafaka azy nisany aviatenao ry Mosesy iraka anao anafaka ny olona ary hitondra azo any amin'ny tany Kanana. Androany amin'ny teny aminao ity 2020 fotoana n'Andriamanitra izao hitondrana anao makao amin'ny tany Kanana anao, hitondrana anao makao amin'ny tany Kanana anao. Halleluja, amen. Aviatenao ry Mosesy irako akan'ny olona ao amin'ny tany Egypta ary hitondran'izy ireo amin'ny tany Kanana. Raha vasafaiko zany dia hoe Mosesy no nataon'Andriamanitra solotenany nanafaka ny vahoakan'Israely ary tsy nandeha irery Andriamanitra tamin'izany ary tsy niasa irery ihany koa Mosesy fa tao ambadiky Mosesy mandrakariva Andriamanitra. Halleluja, amen. Niaraka tamin'ny Mosesy Andriamanitra, Mosesy nataon'Andriamanitra fitaovana dia izay mba tonga namiteny aminao tery aloha hoe manana ny lanjany ary manana ny fahasoava lehibe mpanompon'Andriamanitra eo anatrehany. Ohatra faharoa fahatelo ihany koa ankoatra tamin'ny andron'ny Namana, tamin'ny andron'ny Mosesy dia mbola nisy ihany koa tamin'ny andron'ilay vehivavy anankiray izay ao Mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Teto indray dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nisy vehivavy anankiray vadina zanak'Apaminany. Ainao zany hoe vadina zanak'Apaminany, manany maizy aza nge zany vehivavy zany hoe vadina zanak'Apaminany. Ity vehivavy ty nanana olana goavana satria naninona ananan'olona trosa be. Nisy trosa be tsy voalohany ny olana napetraka rehefa dia izao maty ny vadiny, tsy dia tsony le vady mpampidi-bola. Rehefa tonga ny tompo-trosa dia izao i tompo-trosa io teniteny fa rehefa tsy voalohanao ny trosanay, rehefa tsy manana vola omenanay ianao alainay zanako amin'ny raha lamba ao andefinay. Fiherievitra le vehivavy. Ny any nataon'ity vehivavy ity dia nanatona lehilahin'Andriamanitra, nanatona mpanompon'Andriamanitra ary tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra no nitondra famonjena, nitondra vahaolana ho an'ity vehivavy ity. Ry havana manatrika eto, inona zavatra miseho nomboka nytenen'ny Elisa le vehivavy, mandehana ianao tonga dia mindra milany amin'ny manodidina, vilany be dia be fa aza atao vitsy. Rehefa tonga ny vilany mandehana amin'ny rindrim-baravarana dia avy eo amin'izay tongava aminao arak'izay irianao rehetra. Tonga dia tsoroka hoe tongava aminao arak'izay irianao androany. Inona tokoa zavatra nitranga nampidinina tao anatin'ilay vilany daholo ny diloilo kely ray tavoara, diloilo tsy mahavaolana, diloilo tsy afaka anefana trosakory. Rehefa nampidinina tao anatin'ny vilany nampidinina zay vilany rehetrarehetra tonga teo feno daholo. Androany akeo amin'ny teny aminao hitsotsorika fitahin'Andriamanitra androany, hitina fitahin'Andriamanitra androany, ho feno fitahina zay manamenina mafy. Halleluja, amen. Tonga amin'izay ary tapitra daholo ny vilany feno tanteraka. Nanatona ny lehilahin'Andriamanitra indray le vehivavy, tompoko feno tanteraka ny vilany, tsisy vilany tsony ao aminay, mandehana ozy Elisa. Teto dia ambarako aminareo Elisa no nataon'Andriamanitra fitaovana hitondra vahaolana ho an'ilay vehivavy. Le mpanompon'Andriamanitra no nampiasain'Andriamanitra mandehana ry Elisa teneno amin'ilay vehivavy, dana mindra-bilany. Rehefa fiandray vilany mandehana amin'ny daholo ny menaka dia lasa namidiny menaka. Rehefa lafo daholo ny menaka tonga valy ilay vehivavy ozy Elisa, ndana daholo efôny trosan'olona dia sisy ivelomanao sy ny zanakao. Mampaheribery havana dia hoe sady voalohany trosa no mbola nisy ivelomana izy telo mianaka satria niasa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ry havana tonga eto, izany rehetrarehetra no pirofo manambara fa Andriamanitra dia manana fomba fiasa maro ahafahana mitratrehatra sy miasa amin'ny fiainan'ny olona. Sitrany namana satria nahoana nanaiky ny teny izay nampitondraina Elisa. Afaka ihany koa ilay vehivavy izay nanana trosa satria nanaiky ny tenin'ny Elisa. Fa sitrana tanteraka ilay vehivavy, ilay lehilahy izay niona tamin'i Jesosy mivantana rehefa nandray ny teniny ihany koa.
Fatelo nefa dia izao, Andriamanitra ihany koa dia afaka miasa sy manao zavatra lehibe ao anatin'ny trano izay misy mifanatrehana. Halleluja! Andriamanitra ihany koa dia afaka miasa amin'ny vatana ao amin'ny toerana rehetra izay misy ny fanatrehana. Tamin'ireo tantaran'ny apôstôly, efa tsy taty ambonin'ny tany intsony Jesosy, dia ambaran'ny ny asan'ny apôstôly toko 7. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 7 manomboka amin'ny 12. Afaka miasa ihany koa Andriamanitra ao amin'ny toerana izay misy fanatrehana. Ary zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera noho nahita dia namaly ny vahoaka ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona nahoana no talanjona amin'izany ianareo, ary nahoana no mandinika anay ianareo. Toa herinay na famasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob, Andriamanitra ny razantsika, nanome voninahitra ny Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'i Pilato rehefa nokasaina andeha. Fa ianareo nanday le masina sy marina ary mpamon'olona nangatanareo alefa ho anareo. Fa ny tompony ny aina kosa no vononareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. 19 ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Halleluja! Ndray ao dia nisy toerana izay nivorian'ny apôstôly. Tao ny toerana nivorian'ny apôstôly io dia teo nero ny fanatrehan'Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray teo nalemy tongotra hatrany ekipon-dreniny. Raha voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia voalaza ny Baiboly ao amin'ny 12 hoe lehilahy efa nalemy nandritry ny 70 taona. 70 taona nalemy, 70 taona jany, 70 taona faty aretina nalemy izy. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, rehefa nivory ny apôstôly tao amin'ny toerana anankiray, rehefa navitao-bavaka izy raha tamin'izany fotoana izany, dia ity lehilahy ity nomboka nytenen'i Petera, nomboka mpakondro Petera hoe tsy manana ninina izay, tsy manana vola fotsy izay, tsy manana vola mena izay, fa izay ananana ny mena ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mitsagana ianao niaraka tamin'izay sitrana tanteraka raha lehilahy. Androany fiangonana manatrika eto amin'ity toerana ity misy fanatrehan'i Jesosy. Manatrika eto Jesosy androany. Afaka miasa amin'ny vatana eo aminao izy, afaka hiasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Fa androany akeo eto ny fanatrehana, dia zao teneniko aminao, ho sitrana anao androany, ho afaka anao androany, hivaly anao androany, aninina fatolona amin'ny fiainanao ho tapatapaka izany. Halleluja! Amen. Sao anefa ny ary fanontaniana mipetraka ty ahoana ary no atonga an'Andriamanitra afaka tena hitsantsehatra hiasa mivantany amin'ny fiainako sy hamonjy amin'ny zava-manahirana. Voalohany, mila tena manapa-kevitra ianao tena apiditra an' Jesosy anapaka sy anjaka eo amin'ny fiainanao. Averiko ihany, mila tena manapa-kevitra ianao apiditra an' Jesosy anapaka sy anjaka tanteraka eo amin'ny fiainanao. Sao matsino izy sy ny titra hoentina sy ny anarana maha-kristianina no ahafahan'Andriamanitra mitsatsehatra amin'ny fiainanao, fa amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Amin'ny alalan'ity Jesosy ty irery ihany no ahafahan'Andriamanitra hiasa, ahafahan'Andriamanitra manapaka sy manjaka amin'ny fiainan'ny olona. Nisany mitondra anao ako resy lahatra tanteraka ihany koa nefa ny anao, fa mbola manapaka sy mitoetra ao aminao Jesosy, satria misy karazan'olona maty mety efa niala tao amin'ny Jesosy, mety efa tsy ao amin'ny tsony Jesosy, mety nandrainy Jesosy izy 5 taona lasa, mety nandrainy Jesosy izy 3 taona lasa, fa mety hoe no fahotana, no fiainana ratsy nataon'ilay olona, dia mety niala tao anatin'i Jesosy. Eo indrindra ny teneniko aminao androany, andao tsika hiverina indray, anapa-kevitra mihitsy ampandrosan'i Jesosy anapaka sy anjaka amin'ny fiainantsika. Mila manana antoka tanteraka ianao fa mbola mitoetra sy manapaka ao aminao Jesosy. Faharoa, ny tokony ataonao ihany koa mba hahatonga an'Andriamanitra afaka hiasa sy hitsantsehatra
anapaka ny fiainanao sy aso aminao dia ity tsy maintsy mino anao fa mpanompon'Andriamanitra ireo ray aman-dreny mitaizantsika ireo. Mila mino ny teniny, mila manaiky izay lazay tahaka aza manao tahaka ny nataony lehilahy atao hoe Namana. Namana rehefa nahazo teny avy amin'ny Elisy, inona nataony ty Namana? Everiko aky izy, neveriko hiaratsy ny anaran'i Jehovahandriamanina izy, dia nevaeva ny tany ambony abokana dia ho sitrany. Elisy nefa efa nyteny manao hoe mandeha ala mandroy pita Jordana dia ativa anao. Fiinona nataony Namana? Any Damasko asikoipa misy ony e, any koa misy rano e, maninona raha mandeha any dia tonga dia mba ho sitrany. Ry avanao, Andriamanitra tsy afaka miasa mihitsy ao anatin'ny olona izay manao tsintsinina ny mpanompon'Andriamanitra na tsy manaiky ny teniny. Isika rehetra tonga eto izao natsotrano fa mpanompon'Andriamanitra, nomena tsotrano tany alala mpanompon'Andriamanitra. Isika eto izao dia misy fanentanana, misy teny atao mpanompon'Andriamanitra. Eka fa ray aman-dreny ara-panahy, eka fa olo-baositra ireo, eka izay lazain'ireo, eka izay fanentanan'ireo, fa fotoana ianao manaiky manome voninahitra mpanompon'Andriamanitra, manaja izay lazainy, makatoy izay teneniny amin'ny anaran'i Jesosy. Hiasa aminao Andriamanitra, hiasa amintsika rehetra ao Andriamanitra. Matetika ny olona manao tahaka ny Namana, ny eritreriny foana ny hitondrany fiaina. Tezitra izy satria nahoana? Ny eritreritra izy fa ho avy eo amin'ny mihitsy Elisy dia metraka ny tanany eo amboniny. Indraindray misy karazana mpino kristianina, misy vahoaka an'Andriamanitra dia andeha araka ny lobe amin'ny fotsiny, dia andeha araka izay mety amin'ny fotsiny, any karaha misy fanentanana, misy teny atao mpanompon'Andriamanitra, misy salasala izy, miavatra izy manoloana izay teny ambara-mpanompon'Andriamanitra. Fa sady teny aminao, eka fa mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenireo, eka fa olo-baositra Andriamanitra ray aman-drenireo. Raha tena manatsy manaiky izay lazaina ianao, isy famonjena androany, isy vahaolana lehibe tsy takatra ny saina. Halleloja. Jerefinareo nge leo mpanjaka faharotoko faefatra, na dia vadiny zanaky ny mpaminany aza le vehivavy, tsy maintsy nanaiky ny teniny Elisy, averiko ihany. Na dia vadiny zanaka mpaminany aza le vehivavy ho tsy nataon'izany ny botsibontsonana, izany nyvinanton'ny mpaminany. Tsy ilanao azany izy, fa tsy maintsy nanaiky izay tenenin'ny lehilahy an'Andriamanitra, tsy maintsy nakatao izay tenenin'ny Elisa izy. Ka ho ihany koa aminao androany hoe ninona olanao, ninona aretinao, niny zava-manahirana anao, mety karazan'olona verevitra anao amin'izao fotoana manoloana ny fiainam-pitiavana, manoloana ny fiainatokantrano, manoloana ny asa aman-darazy atao, verevitra venao manoloana ny fahasalamanao. Androany fotoana an'Andriamanitra tsy tongatonga ho azy aminao izao afatra izao, fa hiasa aminao Andriamanitra androany, ho tahinany ny fahasalamana, ho tahinany ny tokantrano, ho tahinany ny asanao rehetra. Ka fahatelo farany, raha tianao Andriamanitra hiasa sitratrehitra ny fiainanao, dia izao ny teneniko aminao, andaontsika nohatra ny devoly izay tsy mahay manaiky sy manohatra ny mpanompon'Andriamanitra. Misy karazan'olona tena indraindray manao tsinitsinina ny mpanompon'Andriamanitra, ary ohatrany hoe manao resaka mpanompon'Andriamanitra foana, manaratsy mpanompon'Andriamanitra foana, na manao tsinitsinina. Rehefa tena nandinika ady izao, mahatonga ny olona tafalatsaka amin'izany dia hoe no fisina fanaratsy te hanohatra ao anatiny ao. Ny tanjony devoly nge tao amin'ny ianao tsy hanaiky ny mpanompon'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia tsy ho avy aminao mihitsy ny fiasan'Andriamanitra, tsy ho tonga aminao mihitsy ny vahaolana avy amin'Andriamanitra. Ka indrindra teneniko aminao androany manao hoe tsika rehetra tonga eto andaontsika nohatra ny fahavalo. Nina asana devoly mamatotra anao akoatra le fanahy manohatra, tsy mahay manaiky mpanompon'Andriamanitra, mifanaratsy izay mitonanao ankoa, ohatrany hoe anaratsy mpanompon'Andriamanitra. Dia ity ny teneniko aminao, mety misy asana devoly ve aminao izay mitonanao amin'ny karazana nofo ratsy isanandro isanandro, manofy ianao ohatra misy miara-matory aminao, manofy ianao ohatrany hoe andraindray ianao mandeha any anaty rano maloto, any anaty toerana ravarava izany, misy taona ianao manofo hoe mandeha amina toerana maloto, tatoato dia be dia be mihitsy ny olona ny ao anatamiko, miresaka anao hoe pastera fa maninona manofy amin'ny alina dia ao anatin'iza matory iny na mbola voarendremana, manofy hoe mandeha amina toerana misy loto be dia be dia be dia be mihitsy,
mandeha mamaky rano maloto ary midifotra efa trany amin'ny tenda kozy efa ila ho difotra tanteraka misy fotoana ozy dia mandeha ny tanàna ravarava be dia be jerevako reny olonireny na manabady devoly na misy fanamandrava misy fanahy tsy mavany tokantrano ary mahatonga le olona ohatrany hoe manofo misy manao firaisana foana amin'ny alina akoatra le fanaratso roantsika hoe fanahy manohatra dia izao zay asa raha devoly eo aminao mety mampahorana amin'ny tokantrano mampahorana ao amin'ny asanao mampahorana amin'ny arabolanao androany teneniko hiasa aminao Jesosy androany hositana ianao ka izao ary ndao tsika hivavaka tena hibebaka tsy maintsy niazakazaka tamin'ilay afatra fa mibeba ianao androany tompo fona aminao fa za ty misy fotoana hafahafa mihitsy ny saiko manao taka le namana tsy mahay manaiky te manohatra mpanompon'Andriamanitra te anana ny hevitro te ampisongadina ny hevitro fa mifona Jesosy fa ka tsy hisitraka zany fa ny anaiky mpanompon'Andriamanitra ny mety amin'Andriamanitra dia hiasa aminao Andriamanitra ndao tsika hivavaka tompoko vava mifonao rehetra ary raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ako misotranao ny amin'izany teninao zany makasitraka sy mideranao ary manome voninahitra anao ako misaotra tompo fa hiasa ny fiainan'ny olona ianao androany hiasa ny fiainan'ny fiangonana ianao androany amindra fo amin'izay olona rehetra tonga eto ataovy mafy mivavaka fa hiasa aminao Andriamanitra androany mivavaha mafy mivavaha fonao rehetra sambatra ianao zay mahatsapa sy resy lahatra fa hiasa aminao Andriamanitra tsy misy zava-magaga izay tsy hainy atao afaka miasa fo maro samihafa amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra marary ve ianao tonga eto manana olana ve ianao mahatsapa misy famatorana ve ianao afaka hitora fanafahanao anao ny tompo androany afaka nasitrana anao izy androany afaka hitratrehitra hiasa amin'ny vantana eto izy afaka tena hiasa eto sy eto mifanatrehany afaka nasitrana anao afaka hiasa amin'ny alalan'ny mpanompony ihany koa Andriamanitra androany noho izany aho ka tena ho resy lahatra ianao fa eto ny tompo mamindra fo amin'ny fiangonan'Andriamanitra mamindra fo amin'ny fiangonan'Andriamanitra mamindra fo ny amin'ny fisalasalana manoloana ny fanekenan'ireo mpanomponao na inona tsy finoana ninona fanoherana anaty mamindra fo amin'ny olona zay tonga eto ianao Jesosy asandrato ny tananao dia miteny eny Jesosy mino fa eto ianao mino fa hiasa amin'ny fiainako ianao manantena ilay fiasanao mahagaga Jesosy hoe vavafa hiasa Andriamanitra vavafa hiasa Andriamanitra ho afaka ianao androany ho sitrana ianao androany amany olanao rehetra tompo midiny eto fanamasina resy lahatra ny fosiny fananay resy lahatra ny sainay mbatena anaiky mandrakariva ny mpanomponao Andriamanitra anaiky ireo ray aman-dreny ara-panahy satria olom-ba ositra ao izy ireo manana ny lanjana mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo tompo resy lahatra fiangona zao resy lahatra izay rehetra meo anaiky olo finoana fa eto mifanatrenao Andriamanitra eto mifansorana magaga ny fanamasina vavaha fotsika rehetra vavaha fotsika rehetra miantso anao ana tena fanafana andray fanasitrana andray vahaolana avy amin'Andriamanitra angina isika rehetra ary angina isika ho an'izay rehetrarehetra marary dia apetrao amin'izay faritra marary anao ny tananao zay rehetrarehetra mahatsapa manana olana apetrao ambony lohanao ny tananao ary na iza tonga eto amin'ny toerana ity mahatsapa misy famatorana dia avelao anko eo akaiky mifonao ny tananao miantso anao amin'izao fotoana izao ino fa eto mifanatrehan'i Jesosy afaka hitratrehitra amin'ny vatana eo aminao izy afaka hampiasa ny mpanompony izy ary eto anko mifanatrehany
dia afaka andray aso lehibe mahagaga ianao midina fanamasina midina ianao aoka andia tahita fanafahana iaso aminao nyfanamasina amin'izao fotoana izao misy olona eto misy aretina ianao efa ela no tao amin'ny kibonao zany aretina zany amin'izao fotoana itenenako izao satria ianao mino fa mametraka ny tananao amin'ny kibonao dia iongotra io aretina io zay miala ho le aretina rehetra mitsanjazy le aretina ao an-kibony le fanaitenana sy fivitosana angana le fanaratsy ny ara-niasa tamin'izany fanamifamosaviny fanamanambady olona alefa foagana naran Jesosy mivamizay angana raiso fanafana amin'izao fotoana izao be dia be amintsika androany andray fanafana zay ho anareo le misy nofo ratsy arak'izay namangina-Andriamanitra teo raiso fanafana amin'izao fotoana izao hiafatra zany dia voly zany dia hiala amin'izay misy azy eto ny fanatrehan'i Jesosy eto ny herin'Andriamanitra androany raiso amin'izay fanafana ary amin'ny anaran'i Jesosy didina ny fanaratsy rehetra fanamanambady olona fanamifamosavina fanampitonda aretina miala amin'ny anaran'i Jesosy any miva didina ny asan'ny fanaratsy rehetra voaka amin'ny anaran'i Jesosy miala ao anatin'ny fiangonana anaran'i Jesosy Kristy miala ny aretina rehetra amin'izao fotoana izao angana ny aretina fivitosana ny fanaitana any amin'ny lamosina ny aretina mitaizatra amin'izay miala amin'ny anaran'i Jesosy any ho anareo izay manana olana amin'ny tokantrano manana olana amin'ny fiainam-pitiavana manana olana ara-bola raiso ny fanafahana raiso ny herin'Andriamanitra didina daholo dia voly mpitondra fanavatokantrano dia voly mpanavatokantrano dia voly tsy mavatokantrano dia voly mitondra fandravana fiainam-pitiavana mialy voaky amin'ny anaran'i Jesosy miala fanamahantra angana fanahy tsy mahavanony azy fanahy tsy mahavany karena fanahy mampahoriny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy afaka izao fiangonana izao raisy ny fanasitrana hiasa mahery amin'ny olona Jesosy amin'izao fotoana hiasa mahery vaika amin'ny fiainan'ny olona Jesosy amin'izao fotoana tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana tononoko ny fanafahana mivany ny olana rehetra tahaka ny naman'Andriamanitra ny olan'ilay vehivavy vadiny zanaka ny mpaminany mivanitrosany tamin'ny alalan'ny tenina laoko ny vavany Elisy dia tahaka izany ihany koa izay rehetrarehetra olona tonga eto manana olana amin'ny tokantrano manana olana any amin'ny asany manana olana amin'ny ara-bolany amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fanafahana hivany olana rehetra mivany olana rehetra aza vela miala amboloanao ny tananao aza vela miala amin'ny fonao avelao hiasa amin'izay ny herin'Andriamanitra ary isan'ireny fanaratsy ireny hika amin'ny fehamahery dia andeha amin'izay tsy ho zakany tso izao herin'Andriamanitra izao zay raiso amin'izay ny fanafahana avelao andeha ho anareo anarinany ho anareo ampovoany ao ho antsika ty aloha ty alefa amin'izay ny devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy misy karazan'ireny devoly ireny amin'izao fotoana izao eo amin'ny tokonam-baravaranao misy karazan'ireny devoly ireny amin'izao fotoana izao eo ambony fandriana torinao na any amin'ny toeram-piasanao mihitsy nataon'ny olona hiala izy amin'izao fotoana hiafatafatra le fanahy maloto le mipetraka amin'ny tokonam-baravarana le ao amin'ny toeram-pivarotana le ao brose iasana le mipetraka ambony fandriana torina alefa amin'ny anaran'i Jesosy zay may sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny marary afaka fiangonana le herina ody ratsy
le fanantroma tokony ambaravarany miala eo agany miala eo agany miala eo agany fa na tsy mahavany nanaka rehetra miala fa na tsy mahavany nanaka miala amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano afaka izao fiangonana izao araka ny loha hevitra hiasa mahery vaika amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra amin'ny fomba marina fan'Andriamanitra hiasa mankasitraka tompo tsofina rano marary rehetra sitrana mivany ny olana afaka izao fiangonana izao ndao hisaotra an'Andriamanitra isika raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy aho misaotra tompony amin'ny teny izay nampitondrainao ateto dia raina ny anaranao tompo raha miamboninahitra ianao misy sandraha tamin'ny avy indrindra ataovy misaora satria manomboka izao dia hotsapanao fiasan'Andriamanitra ho hitanao le fiasan'Andriamanitra mahagaga misaoran'Andriamanitra izay sitrana misaoran'Andriamanitra fa afaka Jesosy eo averiko aminao daholo ny voninahitra ny tera ny saotra ary ny fankasitrahana mankasitraka tompo tsara indrindra meko anao ny voninahitra fa niasa tety ianao saotra fa ody izao fiangonana izao dia tononiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe hiasa amin'ny fiainan'ny Andriamanitra hiasa amin'ny fiainan'ny olon'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainan'ny olona rehetra Andriamanitra saotra Jesosy Kristy tompo alleluia amen. Doi te kawan tup sikya rehetra